Coucou diable. Miarahaba-tsika rehetra indray. Manaraka ny fandarana kirorika amin'ity alasinainy ny Pentecosta ity a. Miarahaba-tsika rehetra aloha zany satria navita soa an'izay Pentecosta izay a. De natratra indray ny fandarana kirorika amin'izao amin'ny valora sasany izao eto amin'ny fahitalavitra MBS sy ny fahita sy ny radio ny MBS zany 95.4 satria sady mandeha fahitalavitra no mandeha fahita akaiky mahita mandeha radio zany. Iaraka anatin'ity fandarana ity ao anatin'ny minitra vitsivitsy tsy ataontsika tena hoe mavesatra loatra satria mba manalazy la lasinainy Pentecosta izany mety mbola valapalaka ny sasany avy namonjy fety maro de mijery vaovao ny fanatanjahantena kely aloha zany de zay no entina aminareo dahory. PNS ny resaka fa tsy PPS le PPS efa fatapatatrareo any fa PNS no resahana amintsika de ny politique nationale de sport no resahana amintsika hoy ny ministre ny tanora sy ny fanatanjahantena Andriamatoa Alairasambany tanjona ao anatin'ity PNS ity de ny fampiroboroboana ny fanatanjahantena ijerena no avin'ireo atleta indrindra fa ho an'ny atleta zay hoe vita ny taom-pilalaovany nandritra ny 5 taona 7 taona de rehefa antitra amin'izay izy ary de anao inona sa tsy anao nininina fa aloha izy ampanaovina nininina foana ao anatin'izay fanatanjahantena izay de zay indrindra le hoe politika ny fanatanjahantena zay no entina amintsika ao anatin'ity resadresaka ny fanaovana tamin'ny Andriamatoa Alairasambany ity. Tsy natao mbava fotsiny ihany fa ho tanterana ny PNS na ny politique nationale de sport hoy ny ministre ny tanora sy ny fanatanjahantena. Ny PNS dia drafitra voarindra natao ampiroborobo ny fanatanjahantena ho an'ny firenena ray. Tsy misy akanavaka fa natao an'ny disiplinina rehetra. Fanapa-kevitra iombonana izay azo tamin'ny fikonan-doha ka izay FDB everina fa hampandroso ny fanatanjahantena no raisina amin'izany. Ekena ho izy fa marary ny fanatanjahantena eto amintsika ary tsy maintsy jerevana vahaolana aingana ny amin'izany. Tsy maintsy atao ny fakakevitra mpisehatra rehetra eo amin'ny fanatanjahantena ary natao izany manerana ny faritra. Araka ny nambarany dia kasaina tanterahana izany rehefa vita ny fikanan-dohan'ireo tanora avy amin'ny faritra ahafahana mahazo ny FDB anatanterahana izany PNS izany. Fampiroboroboana ny fanatanjahantena ho an'ny rehetra, fampihofanana ireo atleta sy ireo mpanazatra, mampiakatra ny letan'ny fanatanjahantena, fananganana sy fanatsarana foto-drafitrasa, fanomezan-danja ny fanatanjahantena ary indrindra fitsinjaram-pahefana feno. Tombo lehibe ho an'ny fanatanjahantena ny PNS ary inona fa hanatsara ny toeran'ny Madagasikara eo amin'ny fanatanjahantena izany. Marina tokoa fa andrafitra ny politique nationale ny fanatanjahantentsika na ny politique nationale des sports amin'izao fotoana zao mifanindran-dalana izy io ao anatin'ny fikonan-doham-pirenena tanora satria mandritra ny fankakevitra eo anivon'ny faritra zany no anaovanay ataoko hoe atrikasa manokana ahafahana maka ny hevitry nireo mpitia fanatanjahantena ny atleta fikambanana rehetrarehetra ny liga sy ny section sy club maro samihafa ary ireo tanora manana hevitra ho fampiroboroboana ho fanatsarana ho fanarenana tontolo ny fanatanjahantena eto Madagasikara. Betsaka ny tombony zao satria fatatsika tsara fa voalohany aloha ny fanatsarana ny fifandraisany fanjakana sy ireo association sportive fédération zany ny ligue section sy ny club. Ny faharoa ataoko hoe tombony lehibe ao anatiny ao koa zany de misy karazana paikady vaovao ao anatiny ao ahafahana mampitombo sy manatsara ny kalitao sy lentany atleta malagasy. Ao anatiny ao koa misy fanatsarana manokana nireo rafitra ho mpanofana ireo atleta malagasy, atleta de haut niveau moa izika, zay koa nisy zavatra angizabe ao anatiny ao. Ny fahatelo koa ny fifandraisantsika amin'ny any ivelany satria fatatsika tsara fa misy natao hoe diplomatie sportif de anisany misy ezaka angizabe koa tandrifan'izany ary ny teboka ataoko hoe ngezangezaka koa ao anatiny ao de ny fitsinjovana manokana ny insertion économique an'ireo atleta satria fatatsika tsara fa rehefa tapitra ny atleta ny compétition de miverina amin'ny fanaony andavanandro ireo atleta malagasy ny tanora zany. Eo zany zay ny eritreritra hoe inona ny relais mba ahafahana mijery ny tontolon'ny asa zany hoe mba ho professionnalisena kokoa zany ny tontolon'ny fanatanjahantena fa tsy mijanona amin'ny fialam-boly fotsiny na fahazahoana médaille fotsiny fa tokony misy fanosehana ny atleta malagasy ny tanora malagasy ao anatin'ny tontolon'ny asa. Ny farany moa zany de resaka éducation sportive anisany voaresaka ao anatin'izany koa de zavatra tena ankisabe satria
fahatsika tsara fa manomboka any amin'ny tontolon'ny sekoly fanomboana ny école primaire ny ankizy ny jeune efa manomboka miaina an'izany sport ka tokony mifanindra andalana ny fanofanana amin'ny lafin'ny fanatanjahantena sy ny fanofanana ny tanora hiatrika ny ho avy. Fa tsy voarakotry ny fanjakana avokoa ny filana rehetra ilain'ny atleta rehefa hivoaka any ivelany satria dia amanjatony izy ireo no mivoaka isa-taona zany ivelan'ny Madagasikara miatrika an'izay fifaninanana iraisam-pirenena izay. Izay indrindra no mahatonga ny ministra ny tanora sy ny fanatanjahantena miantso raha misy ny vonona hiara-iasa anohana ny fanjakana hiara-ombinantoka ao anatin'izay fampiroboroboana ny fanatanjahantena izay dia aza misalasala fa malalaka ny varavarana hoy ny ministra ny fanatanjahantena ny mikasika izay. Anisan'ny olana goavana eo amin'ny fanatanjahantena ihany koa ny ara-bola sy ny ara-pitaovana. Mianto tena ny ankamaroan'ireo atleta rehefa misy ny fivoahana any ivelany. Araka ny nambaran'ny ministra dia tsy afaka handrakotra ny filana rehetra ny fanjakana kanefa miezaka kosa izy ireo manao izay vitany ahafahany manohana an'ireo atleta satria voninaham-pirenena no resahany. Nisaotra araka izany izy ho an'ny mpiara-mombin-dantoka rehetra ary miantso ihany koa ho an'izay vonona hiara-iasa amin'ny fanjakana. Tohanana avokoa ny taranja rehetra hoy izy ary jerena akaiky ny momba n'izany. Tsy asiana tombo sy ala fa mila misitraka avokoa ny rehetra. Mitosika karabola ataon'ny ministerany tsy ho ampy veve satria tsika rehefa manana 40 mahira zao ny fédération discipline misy eto tsy ho vitanay ny manao ny subvention zany discipline efapolo mahira zany satria isan-taona farafahakeliny ny discipline anankiray miatrika compétition 4 na 5 any ivelany. Zany hoe zany raha atambatra discipline efapolo miatrika discipline compétition à l'extérieur farafahakeliny ianao manohana hitatsika hoe farafahakeliny fotsiny zany manohana any amin'ny 300 compétition internationale isan-taona farafahakeliny. Mazava ho azy fa ny fanjakana manao fa tsy ho ampy foana io. Izay zany niezaka tao anatin'izay mbola nanotantanako ny ministera zay mandanjalanja foana zahay hoe ho an'ireo fédération zay mbola tsy nahazo apoy dia omena sehatra omena an'izany tosika ara-bola izany. Fa misy koa ny efa nahazo foana moa zany tsy azonao hoe tsy omena izy fa mba lanjalanjaina hoe inona ny compétition ampirimy fanjakana, inona ny compétition mba itadiavan'ny zareo fanampiana ara-bola amin'ireo mpiara-mombinantoka hafa koa zany. Toizantsika amin'ilay bokin'ozatra aloha tsy asehoko ny hafa kelikely ty va zalahy tena glady. Président ny fédération ny bokin'ozatra tena ngeza lava ranjanana Andriamatoa Vernier nanamafy izy ny fandaharam-potoana amin'ny 14 juin ho avy zao zany ao anatin'ilay fifaninanana izay antsoina izy ireo hoe body perfect zany hoe le tena vatana tsara indrindra no resahana ao anatin'izay misy amateur misy professionnel tsy mifidy sokajy zany izy io fa afaka mandray anjara avokoa laso vavy ny taona kosa angambany izay hoe efa tokony hisihatra ao anatin'izay fanenjana-kozatra izay no ny tokony anao an'izay fifaninanana izay. Ndao raha jerentsika mikasika an'izay fifaninanana amin'ny 13-14 juin izay. Efa miperapetraka avokoa ny fandaharam-potoana ho an'ny taranja bodybuilding. Anisan'ny tetiandro manandanja indrindra eo amin'ny fifaninanana ny antsoina hoe body perfect izay tanterahana ny 12 sy 13 ny volana jona ho avy zao. Izay atao amin'ny Menino Business Center Ivato manomboka amin'ny 2 ora. Misokatra ho an'ny rehetra ny fifaninanana tsy misy akanavaka fa afaka mandray anjara avokoa ny rehetra satria dia sokajy maromaro no nomanina hifaninana ny amin'izany. Mizara roa miavaka tsara moa ty antsika ity dia ny sokajy amateur sy ny sokajy matianina ho an'ny lasy vavy. Efa miomana ihany koa amin'ny championnat du monde izy ireo izay nikarakaraina sy atao amin'ny volana desambra ho avy zao any Laos. Ireo atleta nahazo ny championnat national no hiatrika izany saingy kosa mila manamafy ny toerany amin'izany body perfect izany. Toy ny ankamaroan'ny fanatanjahantena rehetra eto amintsika dia mianto tena izy ireo saingy kosa miezaka ny fédération manamaivana izany amin'ny fitadiavana ny mpanohana ara-bola. Matianina ireo mpitsara ka samy teny fa mitovy amin'ny fomba fitsarana any ivelany ny fitsarana izany eto amintsika ary hita tokoa izany satria mitondra vokatra tsara ho an'ireo atleta izay miatrika ny fifaninanana any ivelany. Misoratra anarana ho an'ny body perfect efa misokatra ny fisoratana anarana azontsika miresaka zao fa ho an'ny national efa vita ny fifaninanana regional rehetrarehetra dia efa tsy afaka mandray anjara izy raha tsy nanao tany amin'ny faritra nisy anazy avy. Dia body perfect efa misoratra ny anarana
any amin'ny ho an'ny amateur efa misokatra, ho an'ny professionnel koa efa misokatra. Iny fandaharam-potoana akaiky indrindra zany tena akaiky zay iatsonan'ny rehetra risorana mpanao rehetra indrindra atao amin'ny ABS any ihany koa indrindra dia ny fandaharam-potoana 13-14 juin ho avy zao ny Body Perfect sy ny finale Big Mada. Misy amateur ohatra tamin'ny heritaona, misy ihany koa ny stand. Misy stand ihany koa 2 jours io ohatra tamin'ny heritaona ihany. Le Body Perfect afaka mandray anjara daholo ny eto Antananarivo, eto Madagasikara ray manontolo, hatrany ivelany raha ohatra ka te handray anjara. Ho an'ny championnat du monde izay nahazo ny championnat national no mandeha dia avy eo manao rattrapage kely ny Body Perfect. À la base à la charge en fédération. Fa noho ny tsy fanampiany tsy fahafahana zany dia tsy maintsy hatreto aloha mitady ny atleta sady mitady ho an'ny izay no mitady ny atleta koa mitady. Ao anatin'ny bodybuilding moa zany efa misy fomba fitsarana ary zay tao amin'ny fédération araky ny lazaiko teo dia efa nametraka ny fomba fitsarana iraisam-pirenena mihitsy fa tsy hoe fomba fitsarana samy bandy akamo araky le fomba fiteny ohatra matetika foana fa efa nampiofanina ny mpitsara amin'ny fomba fitsarana iraisam-pirenena. Hatreto aloha dia mbola voarara ho an'ny Madagasikara sy ho an'ny firenena maro ny stéroïde anabolisant. Misy izy ireny atsindrona, misy karazany maro zany stéroïde izany. Za manokana ihany koa tsy tena resy lahatra loatra amin'ny fampiasana ny stéroïde fa misy mampiasa zareo any ivelany. Raha ho an'ny eto amintsika dia misy ny fitiliana ho an'ireo atleta ireo ka raha sanatry tratra ianao nampiasa anazy dia tsy maintsy misy ny sazy mifanaraka amin'izay. Ho an'ny nutrition protéine kosa, protéine synthétique dia nanambara ny filohan'ny fédération ny bodybuilding fa tsy maintsy mihinana protéine ny atleta iray mba hahatratrarana ny tanjona ao anatin'izay vatana azahoana ny vokatra tsara izay. Dao raha antsika ny mikasika izay. Voarara ny stéroïde eto amintsika ka tsy azo atao ny mampiasa izany araky ny nambara ny filohan'ny fédération ny bodybuilding. Misy noho izany ny fitiliana ireo atleta ka izay tratra dia misy ny sazy mifanaraka amin'izany. Ny protéine kosa dia tsy maintsy hohanina hoy ny filoha raha te hahatratra ny tanjony satria ilainy ny vatana indrindra izany. Nazavy izy fa tsy ratsy ny protéine synthétique fa toy ny zavatra rehetra namboarina mba azahoana akora tena ilainy azahoana vokatra misimisy kokoa. Ny stéroïde angambany zavatra tsy azo atao. Marihana fa mandalo contrôle rehefa tsy tratra anao dia tsy tratra fa avy papireuzy izy ny any ivelany zay fa rehefa tratra anao dia miala. Zay aloha voalohany. Eto amintsika io ny protéine tompoka tsy maintsy hohanina. Rehefa tsy mihinana protéine anao dia aza miakatra saine satria tsy ho tratra amin'ny vatanao io zavatra io voalohany. Ny faharoa ny protéine vary dia efa protéine. Vary hohaninao io protéine, ny akoho, hena et tout ça protéine daholo regny. Synthétique tsy azoko lazaina hoe synthétique loatra le izy satria vitamine C dia synthétique nefa ny hohanina mitovy amin'ny mitovy amin'ny zavatra rehetrarehetra ohatran'ny vitamine C zany mitovy amin'ny citron 1000. Ahoana fomba ihinanantsika olombelona ny citron 1000 anatin'ny ray andro? Tsy possible raha ohatra ka natelina an'izay ka ny atao dia maka vitamine C concentrénao alaina le vitamine le citron concentréna anatin'ny vitamine C anankiray mahazo an'ilay 1000 milligrammes. Ao anatin'ny tontolon'ny baolina lavalava indray no izantsika ny fiarahana tsy lehilahy indray no resantsika eto fa ny vehivavy zany izay miatrika ny rugby Africa Women's Cup 2026 zany. Lavin'ny Afrique du Sud tamin'ny isa mavesatra Madagasikara fa indrisy na dia hoe tsika ary no nafatin'ny baolina voalohany tamin'ny essai nentim-tanana zany hoe tsika no nitarika ny isa 5 voalohany dia raha avy eo nitaritiny Afrique du Sud lavitra dia lavitra tsika tamin'ny isa 12 20 ny vehivavy mandrafitra an'izay maiky ladies izay
Horantsika ny ampahany sary kely mikasika an'izay sy ny hoe azo fatarina mikasika an'izay fifaninanana rugby Africa Women's Cup izay atao any Kenya ny 17 hatramin'ny 1 ny volana May. Now we're going to see a first try from Madagascar racing into the try box, and she goes all the way. Madagascar with the first try of this game. Rugby Africa Women's Cup 2026 nyainga tamin'ny alarobia 1 May tamin'ny 3 ora maraina hiazo any Kenya ny ekipa pirenena makizy lady 15-2026 hiatrika ny fifaninanana Rugby Africa Women's Cup izay nitanterahana ny 13 hatramin'ny 1 May 2024 ka toy izao ny fandaharam-potoana ny lalaon'ny makizy lady mandritra ity fifaninanana Rugby Africa Cup 2026 izay atao any Kenya ity. Nifandona tamin'ny Afrique du Sud, ifandona amin'ny Kenya ary Uganda ny ekipa pirenena malagasy vehivavy. Tamin'ny sabotsy 13 May no nifandona Madagascar sy Afrique du Sud. Lalao nanomboka tamin'ny 2 ora. Ho an'ny alarobia 17 May kosa dia ifandona amin'ny Kenya Madagascar, lalao amin'ny 4 ora, ary ny alahady 13 May kosa dia ifandona amin'ny Uganda amin'ny 2 ora zany lalao izany. 17 miravavy no mandrafitra ny ekipa pirenena malagasy vonona tanteraka hiady sy anomeny tsara indrindra azahoana ny amboara ary ihany koa hiaro ny vonina pirenena. Izany fifaninanana izany moa dia afaka arahana mivatana amin'ny page Facebook Rugby Africa. Ho an'ny voka-dalao dia lavon'ny Afrique du Sud tamin'ny isa mavesatra ny malagasy 2-20 no 5 kanefa dia Madagascar nanokatra ny isa voalo tamin'ny essai no ety tanana. With their first visit into South Africa's territory, Madagascar go all the way, just proving their potency in attack. Somary vadika kely ao anatin'ny tontolon'ny fanatanjahantena atsipitsika zany hoe ny pétanque no resahantsika zany eny atsipy moa zany rugby fa pétanque indray no resahantsika manaraka izay antsoina izy ireo hoe trophée des ligues no resahana zany hoe ireo tena nahazo ny fifaninanana tany amin'ny ligue nisy azy avy no anao an'ity trophée des ligues ity zany hoe tena ambony be le tan'ity fifaninanana ity natao tamin'ny sabotsy 17 May teo izay fifaninanana izay tao amin'ny Boulodrome Arcadia Analakely no nanaovana an'izay fifaninanana izay folo no nandray anjara ny faritra tao anatin'izy ity fa tsy nandray anjara kosa ny ho an'ny teto Analamanga no ny fahatarana dia nisy faritra hafa ihany koa zany nisy sazy nahazo azy dia tsy afaka nandray anjara. Raha tsika ny mikasika amin'izay miaraka amin'ny filohan'ny fédération ny boula malagasy. No totosaina tao amin'ny Boulodrome Arcadia Analakely ny sabotsy teo ny trophée des ligues. Ireo nivoaka mpandresy tamin'ny championnat des ligues no mandray anjara amin'izany. Nisy araka izany détection izay andrafitra ny ekipa nasionaly efa miomana amin'ny championnat du monde 2026 tanjona ho an'ny trophée des ligues dia nijerena ireo tompon-daka avy any amin'ny faritra ary azo lazaina fa fampifondrona nasionaly ty fifaninanana ity. Ny faritra Antsimo andrefana dia tsy nandray anjara satria nisy fandikan-dalàna nataon'izy ireo ka noho izany dia misy ny sazy mifanaraka amin'izany. Nisy ihany koa ny mpilalao avy eto Analamanga tara tamin'ny fiatombohan'ny lalao ka nasorona avy hatrany. Efa miomana araka izany ny mpilalao sy ny mpikarakara ny amin'ny tohany fandaharam-potoana. Ity lalao arahantsika androany ity dia ny trophée des ligues, izany hoe ireo champion amin'ny ligue tsirairay avy any amin'ny faritra misy azy no mandray anjara amin'ity trophée des ligues ity izay tompon-daka sy ny tompon-daka lefitra dia ho tafiditra ao anatin'ny présélection ny équipe nationale amin'ny tournée estivale sy ny championnat du monde 2026. 12 ligue mijoro ara-dalàna eto amin'ny fédération sport boula malagasy no ireo ligue anankiroa ireo tsy misy solitena zany dia 10 nisan'ireo ekipa mandray anjara amin'ity fifaninanana ity nizaraina groupe de 6 izy ireo. Zany hoe efa misy groupe anankiray zany efa misy mpandresy avy hatrany ny ao amin'ny groupe ray amin'ny andaniny sy amin'ny groupe ray amin'ny ankilany. De phase de groupe ny atao mivoaka quart de finale, demi-finale ary finale. Raha ho an'ny fédération sport boula malagasy ny fandaharam-potoana aorinan'ity dia ny fiatrehana ny sélection na ny regroupement ny sélection ny national ho any amin'ny tournée estivale ary manarak'izay dia efa manomana sady ihany koa tsika hiatrika ny fiadiana ny tompon-daka Madagascar na championnat de Madagascar doublette olon-droa miaraka tanterahana eto amin'ny faritra Analamanga.
Fa nisan'ny vaovao tena mahafinaritra be ny fandresena azontsika tao anatin'ny lalao échec izay satria tompon-dakan'ny Afrika Madagasikara tamin'ny tsinjoniavo aina mahasambatra. Izy ilay tovovavy kely latsaky ny 14 taona nandresy ny maître fid égyptien Ahmed Mohamed zany olona zany dia loha laharana amin'ny sokajy misy azy dia tsika aloha zany no tafavoaka mpandresy nahazo ny médaille volamena tao anatin'izay taranja échec izay nisy fotoana izay zay menada efa tafaresaka fa tena hitako mihitsy hoe hafa mihitsy ny fomba filalaoana ao anatin'izay taranja échec izay ny lohany koa efa tena ambony be ho an'ny aina mahasambatra zany dia izahay eto amin'ny MBS dia miaraba ny aina zany nitondra an'izay voninahim-pirenena izay nitondra vokatra tsara ho an'ny Madagasikara fa tsy izy irery fa nisy ekipa maromaro ihany koa ankizy maromaro ihany koa nandray anjara tao anatin'ity fananana ity nisy nahazo médaille alimany koa izy ireo dia miaraba anareo ny ekipan'ny MBS iray manontolo raha antsika mikasika an'izay. Tompon-dakan'ny Afrika U14 vehivavy itsinjoniavo aina mahasambatra norombahan'ny Madagasikara tamin'ny alalan'ny tsinjoniavo aina mahasambatra ny médaille volamena nandritra ny fiadinan'ny tompon-dakan'ny Afrika taranja échec 2026 izay natao tany Entebbe Uganda ny 14 hatramin'ny 13 Mey 2024 teo amin'ny sokajy latsaky ny 14 taona vehivavy no nazahoany izany rehefa resy ny Ahmed Mohamed Zaka maître fid égyptienne ny WFM loha laharana tamin'ny sokajy misy azy. Misy saraiky 10 moa solitenan'ny Madagasikara tamin'ity fifaninanana ity ka isany nandrombaka médaille alimo tamin'ny sokajy vehivavy latsaky ny 12 taona itsinjoniavo Nivo Asina sy Rajaboelina Amboaratsoa Aisha Fifaliny teo amin'ny sokajy latsaky ny 20 taona. Dia izay ihany koa no mamarana ny fandaharana kiririoka zany tamin'ity anio ity manome fotoananao amin'ny heriny toy izao indray raha ho anareo mpisehatra ao anatin'izay fanatanjahantena izay tsy hakanafaka dia azonareo atao tsara no mifanerasera aminay dia ndaontsika hiara-iasa ao anatin'izay fampiroboroboana ny fanatanjahantena izay. Manome fotoananao amin'ny heriny toy izao mirary soa antsika rehetra aza misaraka amin'ny MBS.